ho an'izay olona sady voantso no masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Andro fahaefatra amin'ny fankalazana ny herinandro masina isika izao, ary an'ity manokana dia mibanjintsika ny lohahevitra manao hoe tsy voafitaka i Jesoa, tsy voafitaka i Jesoa. Ny salamo faharoa ary no andeha iombonantsika hiderana sy hanomezana voninahitra ny anaran'ny Tompo. Salamo faharoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Nahoana no mitabataba ny jentilisa ary misaina hoan'ny foana ny firenena, ireo mpanjaka ny tany ny tsangana ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehova sy ny Mesia manao hoe aoka ho tosantsika ny famatorana ka aritsika hiala amintsika ny famehezana, izay mipetraka any an-danitra milome ny Tompo maneso ireo, dia hiteny azy amin'ny fahavinirana izy ka hampangororo azy amin'ny fahatezerany hoe izao kosa efa nanendry ny mpanjakako tambony ziona tendrombohitro masina. Hilaza zava-boatendry aho, Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Mangatamiko dia omeko lovanao ny jentilisa ary ny farany tany ho fanananao. Ho torotoroinao amin'ny tehimby izy toy ny famaky vilany tany no amin'ny namontsamotsananao azy. Ary amin'izany dia endre ianareo ry mpanjaka, minoanatra ianareo ry mpitsara ny tany. Manompoan'i Jehova amin'ny fahatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Manoroa ny zanaka, fandrao ho tezitra izy ka ho very eny an-dalana ianareo. Fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany, sambatra izay rehetra mialokalony. Amen. Hitako izao sakaiza ny fahasambarana, ka ny foko faliravo manam-piadanana, teo ampototry ny azo mijaly tompoko, teo ahonona azo famelana eloka. Tena soa magaga zao nomenao aiza, fa iza izay palota tena no ananina, ka iza ho lehidera zato fitiavana, ary koa anambara Jesosy mierina. Aoka iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, mby amin'ity andro fahaefatra fankalazana ny herinandro masina, iombona ny mpino kristianina rehetra maneran'izao tontolo izao ity izahay. Fatsaronay koa mifanindran-dalana amin'izany fa nanakaiky ny fotoana izay nampangororo mafy ny fonao Jesosy tia, hatrany Getsemane, hatrany Golgota. Fa mideranao zahay, fa say ianao Andriamanitra, nanao dingana lehibe ho famonjena izao tontolo izao. Mideranao zahay,
fanomenao anjara avy amin'izany famonjenao izany. Izahay tsiraray avy. Mideranao zahay. Fa mbola omenao zao fotoana izao. Ahafahanay mahatsiaro ka hanavozanay indray Tompo. Ny finoanay, ny fanantenanay izay miorina aminao Jesosy Kristy, lay nanolo tena hamonjy anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Mitazana lima sunai manggulakalifu nameluka zai zanite minautu nite Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tomponay, miombona ao amin'ny fanahy masonao. Tonga ny fotoana handrenesanay ny teninao. Lay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay. Lay teny mahasoa ho fandresen-dahatra, ho fampianarana, ho fitezana araka ny fahamarinana, indrindra teny izay anindrona ty amponay, andresy lahatra anay amin'izao vanim-potoana ny herinandro masina izao, ny amin'ny famonjena izay nataonao ho an'izao tontolo izao. Ko avy fanahy masino, sokafo ny fonay, ampiteneny ny mpanomponao, hazavao ny teninao, hitoetra betsaka aty anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny salamo 220, andininy 220 hatramin'ny 220. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: mitangorona amiko ireo ombilahy, ny mahery ny basana manemtrahy. Misanasana vava amiko izy, eny, liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidinao ka mivano taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko, miempo ato anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra milanilaniko. Ao amin'ny vovoko ny fahafatesana no ametrahanao ahy, fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonany ratsy fanahy manemtrahy. Manindrona ny tongotro amatanako izy, maisa ny taolako rehetra aho.
ireo dia mibanjina sady mangarika ahy, mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. Amen. Filazantsara araka amin'ny Marka toko faha 7:40 ny andininy voalohany sy ny faharoa ihany. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: rehefa indroa andro no sisa tsy hahatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady sambotra an' Jesoa tamin'ny fitaka ny loham-pisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonony azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravona fa andraho ampitabataba ny vahoaka. Amen. Faranantsika riavako amin'ny bokin'ny Efesianina toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary anareo dia efa novelominy fonimbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika, ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famondram-po noho ny halehiben'ny fitiavany, izay nitiavany antsika na dia fonimbola matin'ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo, ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro ho avy ny halehiben'ny haren'ny fahasoavana amin'ny fahamoram-panany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Ray Masino, mana-masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboinao aminareo riavako a ny fahasoavany Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina.
Amen. Tsy voafitaka I Jesoa. Araka ny Marka 4:40, ny 2 hatramin'ny 2. Ndininy fokely reo raha sitraka ry havako andeha averiko vakina indray maky zany ampahazava ny tian'ny soratra masina ambara amintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe rehefa indroa andro no sisa tsy hahatongavan'ny Paska fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nitady sambotra an Jesoa tamin'ny fitaka ny loham-pisorona sy ny mpanoradalàna mba hamonony azy, nefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravona fa ndrao ampitabataba ny vahoaka. Amen. Ry havako malala, ny vorivory lava nitady irika hamelezana ny Tompo reo lohandoham-pisorona jiosy. Eto dia no amarin'ny sahady lay voambarany amin'ny salamo 2 izay nataontsika fiderana teo. Ny salamo 2 izay manambara fa mitabataba ny jentilisa amin'ny anoany foana ny firenena, ary ireo mpanjaka ny tany mitsangana ny mpanapaka miara-mioko hanohitra ny Jehova sy ny Mesiany. Ireo lohandoham-pisorona, ny fariseo, ny mpanoradalàna any amin'ny filazantsara mitovy fijery ary dia miteny fa tafiditra ao hatramin'ny mpisorona be mihitsy, mitady hevitra hananana rariny hiampangana hanenjehana hamonona an Jesoa mihitsy. Zao nefa ry havako ny tsarovy tsy voafitaka Jesoa. Tsy voafitaka Jesoa satria nanolo teny izy. Tsy voafitaka Jesoa satria nanolo teny izy. Eto zany ny hitantsika dia nivory nandrafitra paikady, nandrafitra ny stratégie rehetra ireo lohandoham-pisorona, ny mpanoradalàna hamelezana isamborana hamonona ny Tompo mihitsy azy, araka ny ambarany eo amin'ny 2 teny hoe mba hamonona azy. Ireo sokajin'olona mpitarika ara-pivavahana rehetra no nitady izay hamonona ny Tompo. Nevitra izy ireo mantsy fa ho tafiditra ao anatin'izany velam-pandrika izany ny Tompo. Nevitra izy ireo fa ny tanan'izy ireo, ny paikadin'izy ireo no hahalavo ny Tompo ka hahafaty azy. Kinanjo tsy fantany fa akoatra ny drafitrasan'olombelona sy ny paikady izay narafitra reto sokajin'olo reto, dia mbola misy ny drafitra Andriamanitra ambony lavitra mihoatra noho izany, efa voasoratra mialoha izay nanoratana ny Tompo fa tena marina fa tsy voafitaka ny paikadin'izy ireo ny Tompo, fa ny Tompo mihitsy no mizotra ho any amin'ny planin'Andriamanitra. Tsy nanaraka ny paikadin'izy ireo ny Tompo, fa ny Tompo mihitsy no mizotra ho amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra. Raha manaraka ny fanazavana ara-tsoratra masina isika ry havako, dia mahita ohatra ao amin'ny Jaona 5:7, ao amin'ny Jaona 5:7 ohatra, dia misy fotoana ny Tompo miteny fa mbola tsy tonga ny fotoanany. Mbola tsy tonga ny fotoanany ozy. Jaona 5:7 ny 9 sy 7 dia hoy izy: tsy mbola tonga ny fotoako, fa ny fotoanareo dia vonona lalandava. Tsy mahazo mankahala anareo zao tontolo zao, fa izao no alany, satria milaza fa ratsy ny asany. Miekara ho any amin'ny andro firavoravony ianareo, fa izao tsy mbola miakatra ho amin'ity andro firavoravony ity, satria tsy mbola tonga ny fotoako. Nisy Paska zany izay noheverana fa fotoana lehibe, kanefa tsy ny Paska rehetra no ho an'ny Tompo, fa eto izy dia miteny hoe tsy mbola izy io. Fa eto amin'ity izay hitantsika eo amin'ny Marka 4:40 dia ambaran'ireo
filazantsara mitovy fijery any amin'ny Matthieu 4:20 ohatra dia i Jesosy Kristy mihitsy no miteny Matthieu 4:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 dia i Jesosy Kristy mihitsy no miteny fa ny zanak'olona dia atolotra omboana amin'ny hazo fijaliana. Any amin'ny Jaona 4:12 dia ambaran'i Jesosy Kristy fa tonga ny fotoana tary aloha dia hoe mbola tsy tonga ny fotoana. Ao amin'ny Jaona 4:12 ny andininy 7:20 sy ny 8:20 dia hoy Jesosy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona fa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy dia avokatra be. Ry havako malala, tsy ny paikady na rafitry ny jiosy na mpitary-pivavahana jiosy na ireo lohandohampisorona jiosy no nahafaty ny tompo, fa fotoana efa voaoman'ny tompo io. Ko nandasy hiala aza ireo mpitarika jiosy ny teny manao hoe aza atao amin'ity andro lehibe ity fa sao dia ampitabataba ny vahoaka, dia io no efa fotoana efa noman'ny tompo hanolorany ny tenany. Ary ambaran'ny Jaona 10 andininy 9:20 Jesosy Kristy miteny mazava ny manao hoe tsy misy olona manaisitra ny aiko amiko izy fa ny tenako ihany no manolotra azy. Arak'izany tsy mipaikady n'olombelona no hahafaty ny tompo, fa ny drafitr'Andriamanitra tia no tanterahana teto amin'izao tontolo izao. Fotoana efa voaomana io, fotoana fanoloran-tenan'ny tompo io, fotoana izay ao anatin'ny drafitr'asa-pamonjen'Andriamanitra ka nandaza ireo izay nandrafitra ny fisamborana fa tsy ho atao amin'ny fety jiosy le izy, dia tsy misy mahasaka an'izany satria efa fotoanan'Andriamanitra. Tsy ny fitako izao tontolo izao na ny fandrika nataon'ireo mpitarika na ny amin'ny paikady samihafa natao no hahasakana ny planina fanoloran-tenan'ny tompo. Tsy ny fanakanana nataon'ireo mpitarika jiosy no hahasakana velively ny planin'Andriamanitra. Ry havako malala, ianao izay be fahendrena raha ho fahendrena, izay be fahalalana raha ho fahalalana, izay be fahefana raha ho fahefana sy ny sisa tsy voatanisa. Tsarovy fa natoinona paikadinao, ny fandavanao, ny tsy firarahinao mihitsy ny tompo aza, dia izao ny tsarovy: Kristy nanolotra ny tenany ho anao. Na andahy ianao na anaiky dia efa nanolo-tena ho anao ny tompo. I Jesosy maty dia tsy maty ho an'ny mpianatra fotsiny, fa maty indrindrandrindra ho an'ny jiosy rehetra. Eny, maty ho an'ireo izay namandrika sy namitaka azy aza, fa maty ihany koa ho an'ny olombelona rehetra. Maty ho an'izao tontolo izao Kristy. Tsy noho ny amin'ny ezaka manokana nataontsika, tsy noho ny amin'ny ezaka manokana nataon'iza, tsy noho ny amin'ireo tsy tiako ary, fa noho ny amin'ny safidy mahadidion'Andriamanitra tiany izay atao eto amin'izao tontolo izao. Tsy voafitaka ny tompo arak'izany fa nanolo-tena izy. Fa ny zavatra faharoa ry havako izay ho jerentsika eto amin'ity soratra masina ity dia ny hoe tsy voafitaka ny tompo fa namonjy ny olona rehetra izy. Tsy voafitaka ny tompo fa namonjy ny olona rehetra izy. Eto zany dia hitantsika tsara ny paikady narafitra ireo mpitary-pivavahana jiosy tamin'izany fotoana izany. Niseho natahotra ny vahoaka izy ireo, hoy izy hoe tsy amin'ny andro firavoravoana hoy izy fa andraho habitabataba ny vahoaka. Natahotra ny vahoaka izy ireo, natahotra izay tsy azo fankatoavana ny vahoaka, ka izany natonga azy ireo ny teny hoe aleo tsy amin'ny andro firavoravoana. Kinanjo ny zavatra hitantsika mihoatra lavitra noho izany ny planin'Andriamanitra. Ireo vahoaka izay heverina fa natahoran'ny mpitary-pivavahan'ireo mihitsy, ireo mihitsy no lahara-pahamehana tamin'ny planin'Andriamanitra
ny amonjy an'ireo mihitsy no tian'Andriamanitra ho atao. Eo amin'ny andininy voalohany dia hitantsika fa ny hamono an Jesoa mihitsy ny tanjony, fa mampitabataba ho izy, manao fampianarana sy famantarana maro ho izy, maka ny fon'ny vahoaka ho izy. Kinanjo raha hamono ny tanjon'ireo mpitary-pivavahana, ny hamelona kosa no tanjon'i Jesosy Kristy. Nankalaza ny fety jiosy toy ny fanao mahazatra fotsiny mantsy izy ireo, hoe tonga indray ny isa-taona dia andeha hiakatra ho an'i Jerosalema dia manankalaza ny Paska tahaka ny fanao rehetra. Fa ny tompo kosa hitantsika tsara eto, ny tompo kosa tsy nankalaza any amin'ny mpahazarana, fa niaina ho fahatsiarovana ilay famonjena tany Egipta, nanao ny nahatsiaro ilay fanavotana ny lamatoa rehetra, ilay fanasivana rà ny tolam-baravarany zanak'Israely, ilay famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema izay nohanina tany Egipta, dia notsaroan'i Kristy avokoa zany ary no tanterahany tamin'ny tenany mihitsy. Rehefa mamaky isika ity Marka 4:40 ny andininy voalohany sy faharoa ity, dia intelo no voaresaka eo ny Paska amin'ny voambolana samihafa no itenenana azy. Voalohany dia teneniny hoe Paska, ny faharoa dia ny fihinanana mofo tsy misy masirasira, ary ny fahatelo dia tenenina ny andro firavoravony. Kanefa dia mitovy avokoa ny dikan'ireo, zany hoe zany tena tao am-pon'ny tompo mihitsy, ary tena zava-dehibe tamin'ny tompo ny fankalazana ny Paska. Tsy fankalazana tahaka ny fanao isa-taona fotsiny, fa miavaka ity fotoana ity hanatanterahana, hanavozana ny famonjen'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ko indro ankehitriny ny tenan'izy Jesosy Kristy mihitsy no zanak'ondry natao fanatitra hamonjena ny mpanota marobe, ary tafiditra ao anatin'izany mpanota marobe tian'Andriamanitra ho vonjeny zany ireto sokajon'olona ny oko, sokajon'olona ny komy, sokajon'olona izay nanao velam-pandrika isamborana ny tompo ireto. Raha nitady ny fon'ny vahoaka no hevim-petsiny reto mpitarika jiosy, ny amin'ny Jesosy kosa dia ny amonjy azy ireo ho afaka amin'ny fahotana. Koa tsy nanolo tena sy maty tamin'ny hazo fijaliana fotsiny arak'izany ny tompo, fa nitsangana tamin'ny maty mihitsy tamin'ny andro fahatelo, naneo fahavelomana, mitondra aina, mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, manala ny fahadisom-panantenana rehetra, manala ny tahotra sy ny aya, ary mitondra ho any amin'ny fahavelomana. Ry havako malala, aza diso paika eo anatrehan'ny famonjen'Andriamanitra izay efa nosokafany ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aza be kajikajy na be fandaninandro ny amin'izay hialana sy heverana, hanaovana fingana, hanaovana sakana, amitahana ny fiangonana sy ny tompo, ka ahatonga anao handamandrakariva ny famonjena. Tsarovy fa efa nosokafan'Andriamanitra midanadana ho anao ny varavarany famonjena tamin'ny namoizan'ny tenany, tamin'ny nanoloran'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena izao tontolo izao. Koa raiso izany famonjena izany anio, raiso ka aza manaiky ho voafetsiny hevi-daliny Satana, na sao hirona hiazakazaka ho any amin'izao tontolo izao izay mahafaty na makany amin'ny maizina, makany amin'ny elo intsony. Fa raiso ny famonjena izay efa manoloana anao ankehitriny. Ry havako, raha fehezina zany tenin'Andriamanitra izany, ny bokin'ny Salamo 2:20 izay novakitsika teo, Salamo 2:20, dia manambara fa mitantanina toy ny biby masika, mitangorona tahaka ireo biby masika mitady izay harapany, no fitadin'ireo mpitarika jiosy an'i Kristy. Mitangorona tahaka ny omby lahy lehibe sy
ireo izay misanasana vava, ny liona mamiravira sy mieriny, sy ny sisa no fitadiny ireo izay manapahefana jiosy an Jesosy Kristy fa izay. Marina fa maty ny tompo. Maty ny tompo, saingy tsy resy izy. Tsy niezaka nataon'ireo izay nitangorona sy nifanetra tamin'ny velively mantsy no nahafaty ny tompo. Fa ny tenany no nanolotra ny ainy. Tsy nisy nanana fahefana tamin'ny ainy Kristy, ary tsy misy manapahefana afa-tsy izy tenany ihany. Arak'izany, tena na hoe verina aza fa fahafatesana sy fijaliana no lalana ny zoran'ny tompo, dia raisy ny mpino sy izay rehetra manaiky azy ho famonjena mezineziny zany, satria tanteraka ny safidy nataon'ny tompo, tanteraka ny lalana efa nosoritina ho azy, tanteraka ny famonjena nataon'ny Kristy ho an'izao tontolo izao. Koa mahereza ry havako, ary raisy ho famonjena ho anao ny fanolora-tena nataon'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Fa aza manaiky kosa ho fitahiny na ho fetseny fa asany maizina sy Satana izay mpamingana izany. Fa manomboka amin'ity andro anio ity, Jesosy Kristy nanolo-tena mikendry famonjena ho anao. Dia ho n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Indreny fifalianay Andriamanitro ravoravo aty anatinay. Fa androany tamin'ny alalan'ny teninao no nahafantaranay. Fa kay tsy resy ianao Andriamanitra, tsy voafitaky ianao Andriamanitra, fa mihoatra lavitra noho izany aza ny famonjena mezinezina izay nataonao ho an'ny olombelona rehetra, dia le fanolora-tena teo amin'ny azo fijaliana. Andriamanitra nanaiky ho faty ianao fa tsy novonona. Andriamanitra nanolo-tena ianao fa tsy natolotry ny fahavalo. Nekenao Andriamanitra zany satria lala tokana ho famonjena izao tontolo izao. Ka indray hatramin'izao andro anio izao, migoka sy misitraka zany famonjena lehibe zany. Koa ataonay ahoan'Andriamanitra ny tsy hidera, tsy hankalaza, tsy hanome voninahitra anao, ary indrindra aneo fankatoavana anao amin'ny fonay rehetra, ny sainay rehetra, ny fanahinay rehetra. Misaotra anao Tompo fa sokafanao Andriamanitra midanadana ho anay ny varavarany famonjena, ka azonay antoka noho ny amin'ny Jesosy Kristy fa voavelany elokay. Misaotra anao Andriamanitra noho ny amin'ny finiavanao Andriamanitra sy ny safidinao mahadidio handray ny olombelona mpanota. Fa indray aneo eto anatrehanao ny fanompona mendrika, fanompona masina, fanompona madio arak'izay takina sy ilainao aminay. Tompo ankehitriny, mahatsiaro zao herinandro masina izao zahay, dia apetrakay mba hitondra fanamasinana, hitondra fanavozana eo amin'ny fiainan'ny mpino, ary dia vangio manokan'Andriamanitra amin'ity herinandro masina ity ny fonony tsiraray avy, ny fonony fiangonanao amin'ny toerana izay misy azy, eny fa na dia mirindrina aza ny varavaran'ny trano fiangonana, dia efa nasehonao miariary fahasokafanao midanadana ho anay ny fonao Andriamanitra.
dia ampandreneso faravoravonao aminao ary izahay Andriamanitro mba hifalianay. Ataovy velona ny finoana ty anatinay, ataovy matanjaka ny fanantenanay anao, aza velanao levona ny fahatokinay. Fa amin'izao vanim-potoanan'ny herinandro masina izao koa, vangio manokana Tompo ny fon'ireo mpitary mpivavahana rehetra, mba tsy ho diso hevitra tahaka ny loham-pisorona sy ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny Sinedrina sy ny mpisorona be aza. Fa vangio tahaka izany koa ny fon'ireo mpitarika ara-panjakana rehetra, hatrany amin'izay heverina ao ambony indrindra ka hatramin'izay heverina ao ambany indrindra, mba tsy havonavona ny fon'izy ireny aminao Andriamanitra, fa hatoky ny fahendrenao izay mitantana sy mifehy izao tontolo izao. Fa vangio manokana ny fon'ny vahoaka rehetra, na iza mba hitodika aminao Andriamanitra. Eny, mivavaka manokana izay ho an'ireo izay tsy matahotra anao Andriamanitra, mivavaka manokana izay ho an'ireo izay miny manakipony masony tsy hijery ny famonjenao, mivavaka manokana izay ho an'ireo izay mahafantatra ka tsy mino anao Andriamanitra, mivavaka izay ho an'ireo rahalahy tafasaraka ka manalavitra anao Andriamanitra, mivavaka izay ho an'ireo fivavahana samihafa izay manalavitra ny fivavahana aminao, mivavaka izay ho an'ireo izay manohitra anao Andriamanitra amin'ny fivavahana, fa andreo lasa fiavinavonany fo zany. Tompo vangio izy ireny, ianao Andriamanitra ny mahova olona, ianao Andriamanitra hambabo ny fon'izy ireny ka andresy lahatra azy, fa tsy misy famonjena, tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro amonjena afa-tsy ny anaranao Jesosy Kristy Tompo irery. Dia mino izay Tompo fa mahakasika fon'olona ianao, eny amin'izao ora hitenenana izao, dia hanova fon'olona ho any amin'ny fanjakanao ianao. Entinay ambavaka eo anatrehanao ary Tompo ny fiainana andavanandronay, ny fampandehanan-draharaha ny isa-tokantrano, ny fiainan'ny ankonana, ny fiainan'ny firenena, fiainam-piarahamonina, apetraka Tompo ho lavorary sy ho tanteraka eo anatrehanao zany. Ary raha misy fahaterenay, raha misy tsy fahampiana, ianao ameny banga eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Ianao no efa nampianatra nay hivavaka manao hoe: Ranay ao izay ny an-danitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaky ny an-danitra. Menay ny izay anona sazy ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fikapanana, manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manak'izay. Amen. Isaorantsika ny Tompo ry hava koa afaka niatrika izao alabi masina izao isika. Raha pitso toy ny mahazatra dia hiaraka isika hahatsiaro ny herinandro masina amin'ny alalan'ny alakamisy masina, izay fotoana ahatsiarovantsika ny nanorenan'ny Tompo, ny sakrameta ny fanasan'ny Tompo, ka dia iombona amin'izany fanasana masina izany ampanahy isika, ary ihany koa ahatsiaro ilay fotoana izay niainan'ny Tompo ambavaka tao amin'ny tao Getsemane fa izay. Afatra ry havako izay ampitaina amintsika mpianakavy finoana dia entanina sy asainam-pitiavana isika izay afaka hanao androm-bavaka sy fifadikanina ny zoma masina manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro, manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro, izay rehetra afaka hanao androm-bavaka sy fifadikanina dia tarihana ampitiavana hanao izany any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika, mba ho fitrotrotsika mbavaka ny firenena, ny tanindrazana, ny indrindra ny fiangonana miatrika izao
valanaretina covid-19 izao dia mampahery antsika kristianina rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry avako. Nitafika tany Satana, nirofo amotrakana, avily Jesosy mitantana, fa io makandretsy izahay. Tanterahany tompo aminareo ry avako, so tsodranomasina tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Hoy tompo, aza matahotra anao fa efa nanavitra anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tananakavana ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay azy rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy, eny ho levona izay rehetra miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izao Jehova no Andriamanitra aho, no mitantana anao amin'ny tananakavanana, dia ilaina anao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Amen. Dia n'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.